Eny ary dia faly manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra, misaotra amin'ny fahatongavana sy ny fahamaliana ny antso ataon'ny vahomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ho fampiarana ny andininy fa 1 voalaza ny lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana solom-bava-bahoaka izay milaza fa ny vahomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana no mamarana sy mampahafantatra ny rehetra ny listra ofisialy ho an'izay ekena ilatsaka ho fidiana ho solom-bava-bahoaka eto Madagasikara, dia manao izao valan-dresaka amin'ny mpanao gazety izao ny CENI, dia toy izao no fanamariana sy vaovao azo atolotra mahakasika ny farotsahana filatsahako fidiana amin'ny fifidianana solom-bava-bahoaka. Ny isan'ny fahampifidianana eto Madagasikara dia 9% distrika tsirairay avy dia fahampifidianana iray. Zara roa izy ireo anefa, misy ny fahampifidianana izay latsaky ny telo hetsy ny mponina ao aminy ary dia ny 7 solom-bava-bahoaka iray, 7 no isan'izy ireo. Misy ireo fahampifidianana izay mihoatra ny telo hetsy ny mponina ao aminy na reny vohim-pahatany dia solom-bava-bahoaka roa no fidiana. Misy 20 no isan'izy ireo manerana ny nosy. Amin'ny ankapobeny dia mahatratra 2,700 no isan'ny antota taratasy mpilatsahako fidiana voaray nanerana ny OVEC 7,7 telo Madagasikara. Amin'ireo dia atolotry ny tsy miankina milatsaka amin'ny anaran-tenany manokana ny 7,500 ary dia atolotry ny atolo politika kosa ny 5,700. Nandritra ny fotoana ara-dalàna dia misy satria voalaza ny lalàna ny fandraisana ny fitarainana sy ny fitoriana avy amin'ireo manan-jo anatontosa izany. 20 no isan'ny fitarainana voaray teto anivon'ny CENI ary dia raisana fanapahan-kevitra taoriany ny fandinihana teo anivon'ny fivoriam-be ny birao maharitry ny CENI. Vokatr'izay fivoriam-be izay dia amin'ireo antota taratasy mpilatsahako fidiana 2,700 voaray dia ny 3,700 no nekena fanaraka amin'ny lalàna fa ilatsaka ho fidiana ho solom-bava-bahoaka ary dia 9,50 kosa no nolafa. Ny antony fandava satria izay voalazan'ny lalàna tsy maintsy ampiarahana amin'ny antony mazava tsara ny fandavana ny antota taratasy mpilatsahako fidiana iray. Ireo amin'ny ankapobeny ny antony hita tao anatin'ireo antota taratasy nolavina ireo. Teo aloha zany antota taratasy mpilatsahako fidiana izay nahitana fa efa tsy madio ny toelatala arana fahatelo na ny gazety judiciaire. Teo ihany koa ireo izay ary io ny be indrindra, ny antota taratasy mpifidianana, antota taratasy mpilatsahako fidiana izay tsy nahitana ny fanamarinana avy any amin'ny tahirim-bolam-panjakana fa nahavoaloha an'ilay 5 tapitrisa ariary. Ny antony fahatelo dia teo ireo izay antota taratasy mpilatsahako fidiana nahitana pitsopitsony tsy fery, taony tsy nisy certificat de nationalité, taony tsy nisy antota taratasy hafa toy ny certificat de résidence na ny manamarina fa ao anatin'ny district. Farany dia koa dia betsaka ihany koa ny tsy nahatratra, tsy tafapetraka tao anatin'ny fotoana ara-dalàna ny antota taratasy mpilatsahako fidiana. Ny fampitoana ara-dalàna moa zany dia ny talata 20 volana martsa tamin'ny 5:00 ariary dia mbola nanome 20 CENI hatramin'ny alakamisy 14 volana martsa tamin'ny 5:00 ariary.
nisy ihany koa moa ny fitaraina avy amin'ny mpifidy izay nanolotra ny fitaraina ny amin'ny tokony andavana ny filatsam-kofidiana izay lekely tanivony overt. Ny amin'ilay antotanisa voalaza teo dia tsara ny namaria fa 5,10 isan-jato tamin'ireo antota taratasy mpilatsam-kofidiana teo ireo zany hoe ny 4,20 dia vehivavy avokoa ary ny 4,37 zany hoe 5,20 isan-jato ny filatsam-kofidiana dia lehilahy avokoa. Ny isan'ny mpilatsaka hofidiana amin'ireo distrika fahampifidianana 20 ny Anosy dia toy izao: tsy misy aloha ny fahampifidianana ka iray ihany ny filatsam-kofidiana ao aminy, fa ny farapahakely kely indrindra taorian'ny fandinihana sy ny farapahakely ny raisy ny droit seni dia 2 ny antota taratasy mpilatsam-kofidiana kely indrindra ary tao amatomaity sy morombe no nahitana izany. Ny mpilatsam-kofidiana eo anelanela 3 dia misy distrika 3,10 no ahitana an'izay. Ny mpilatsam-kofidiana 7,20 7,20 distrika ahitana an'izay. Ny mpilatsam-kofidiana 3,20 telo distrika misy an'izay dia Arivonimamy, Antananarivo, Voahimary. Tsy misy ny 4,20, 5,20 dia anankiray tao Mahajanga voalohany dia kandidat 5,20 no laza, ary ny tao Ambatondrazaka no nahitana mpilatsam-kofidiana be indrindra dia 5,20 no mpilatsam-kofidiana nikena ny filatsana. Farany dia ampahafantarana isika rehetra fa ho hitatsika any amin'ny satria zao raha ohatra ka hotonontsika eto ny anaran'ireo 2,20 dia efa nanao kady tsotsotra zay fa adiny 9 vo vita raha ohatra ka raisina ho 10 seconde ny manonona ny anaran'ny olona iray dia angamba tsy tazonareo adiny 9 eto izay fa izao ho avoaka seni any amin'ny tranokalana io raha izay raha ariva amin'ny telo dia migarantsika rehetra satria efa nanomana CD ho anareo izay ao ny antsipria ny anarany ny antokony aviny ny mombamomba azy rehetra na suppléant-ny sy ny sisa aneo ariva amin'ny telo ora dia mba mataro eny amin'senitsika maka zay CD zay ho antsika rehetra mba ahafahantsika manao ny fanadihadiana amin'ny antsipria. Ny amararako ny fanaisa-pitenenako dia ireto: aorian'izay fanamaranana ampahambemaso ny liste officiale ny candidat ekena ilatsaka hofidiana amin'ny fifidianana solombavimahoaka eto Madagasikara zay dia ireto manaraka ireto dia ampatsehivy ary ampahafantarana be sy ny maro fa tokony ho tanteraha. Voalohany dia ho an'ireo mpiasam-panjakana na ny olona miasa eny anivon'ny vondrom-bahoaka Tsinjaram-pahefana ka tsy mitazona toerana ambony dia manomboka amin'izao vaninandro androany izao dia tsy maintsy mahazo ny fahazoan-dalana tsy hiasa manokana, autorisation spéciale d'absence. Anisan'izany ireo ben'ny tanàna zay maro dia maro tokoa nirotsaka hofidiana. Eo ihany koa ireo zay mitazona andraikitra ambony eto an-tany sy ny firenena, ireo zay voatenda ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra, ao anatin'izany ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta zay misy roa ny latsaka, dia manomboka androany ihany koa dia efa tokony hipetraka ny fametraha-pialana. Ireo fepetra roa voalaza ireo dia ambarany andin'ny fahaenina ao ny lalana fehizoro larana fa 20 sy 4 aotraotra valo fa 1,20 ny volana May 20 sy 4. Ny tsy fanatotosana an'izay zavatra nambara teo izay dia mitarika amin'ny fanatsoahana andaharana na disqualification
ho an'ireo zay voakasika amin'izany. Averina indray zany fa ny mpiasa mpanjakana tsotra na ny mpiasa eny anivon'ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana tsotra na sivily na miaramila dia tsy mametraka fialana manomboka androany akory fa mametraka an'ilay antsoina hoe autorisation spéciale d'absence. Tsy mahazo mamonjy ny asany intsony, tsy mahazo mampiasa ny fitaovam-panjakana na ny fahefam-panjakana na ny asa-panjakana zay nisahany teo aloha mandra-pahatonga ny fahafito amby roapolo ny volana May andro ny fifidianana, ary dia verina miasa kosa izy ireo ny fahavalo amby roapolo ny volana May, zany hoe aorian'ny fifidianana. Ireo zay mitazona toerana ambony eto amin'ny tany sy ny firenena kosa dia tsy maintsy mametra am-pialana manomboka androany. Fa manomboka androany ihany koa dia andrasana ny fanendrena ny mpitamboly ao amin'ny compte ny fampielezan-kevitra ho an'ny candidat tsirairay avy. Voalaza ny andiny ny fahadimy amby enimpolo ao lalàna Fehizoro, voalaza teo ambony. Ny fanendrena ny mpitambola ny fampielezan-kevitra dia voalaza ny lalàna ary dia antenaina fa manomboka androany dia hanafitra n'izay mpitambola ny fampielezan-keviny zay ny candidat voatonona rehetra fa ny kely ilatsaka apetraka eny anivon'ny CENI zay ao anatin'ny falim-pifidianana Irotsara. Fahatelo, andrasana ihany koa manomboka androany araka ny voalaza ny andiny fahadimy amby telopolo ao amin'ny lalàna larana fa 2024 aotra roapolo ny fehiny CENI. Andrasana manomboka androany datinandro ivoahan'ny lisitra ofisialy ny candidat ny fanendrena ny solotena ny candidat tsirairay avy ho eny anivon'ny CENI. Isy ny antsoina hoe formation non permanente ho an'ny CENI ary amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia eny anivon'ny falim-pifidianana zay Irotsara, eny anivon'ny antsoina hoe vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana eny anivon'ny distrika na ny CED no anendreny ireo candidat tsirairay avy ny solotenany zay ho mpikambana ao anatin'ny CENI mandra-pivoaka ny vokatra vonjomaika havoakan'ny CENI. Izy ireo dia ho mpikambana ho mpanaramaso kanefa kosa mandray anjara amin'ny ady-hevitra zay atao ary dia amin'ny fotoana rehetra. Ny fahaefatra dia ny fanajana ny tsy fahazahoana manao fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Ny alatsinainy fahaenina ny volana May amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny asabotsy fahadimy amby roapolo ny volana May amin'ny sasakalina no vanim-potoana ny ferany didim-panjakana laharana fahasivy ambin'ny folo sy roa arivo aotra sivy amby dimapolo ny voalohany volana febroary sivy ambin'ny folo sy roa arivo andininy fahadimy amby telopolo fa anatosana ny fampielezan-kevitra. Fahadimy, andrasana ihany koa manomboka androany datinandro zay ivoahan'ny lisitra ofisialin'ny candidat ny fandraisan'ny aino aman-jery mpanjakana fepetra ahafahan'ireo candidat rehetra hiditra andray fitenenany ao aminy amin'ny fomba mitovy. Io dia voalaza ny andiny ny fahafolo amby zato ao amin'ny lalàna Fehizoro, larana fahavalo ambin'ny folo sy roa arivo aotraotra valo. Farany dia ampahafantarana ny rehetra fa ny antsapaka izay atao hahafantarana ny laharana hoentin'ny candidat ilatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka manerana ny nosy ao amin'ny bulletin tokana sy mandritry ny fampielezan-kevitra dia ho tanterahana ny zoma faharoa amby roapolo ny volana marsa sivy ambin'ny folo sy roa arivo manerana ny fampifitianana sivy ambin'ny folo sy roanjato eto Madagasikara.